tsara toko 7. Ary ny firenena navelan'Andriamanitra hoentiny mizaha toetra ny Israely dia izay rehetra tsy mba nahita ny ady rehetra tany Kanana, mba ho fantatry ny taranaky ny zanak'Israely izany amin'ny ampianarany azy hiady, indrindra fa izay tsy mbola nahalala izany akory teo aloha dia ireo andriana 5 tamin'ny Filistina sy ny Kananita rehetra sy ny Sidoniana ary ny Hivita izay nonina tany an-tendrombohitra Libanina hatrao akaiky ny Bala Hermona ka hatramin'ny lalana mankany Hamata. Ary nentina hizaha toetra ny Israely ireo mba hahalalana na iain'ny didin'Andriamanitra izay nasainy nandidiny Mosesy ny razana, izy na tsia. Ary ny zanak'Israely nonina teo amin'ny Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Ary naka ny zanaka vavin'ireny ho vadiny izy sady nanome ny zanany vavy ho vadiny zanakalahiny ka nanompo ny Andriamanina. Ary nanao izay ratsy eo imason'Andriamanitra ny zanak'Israely ka nanadiny antompo Andriamanina ary nanompo ireo Bala sy Asera dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezenan'Andriamanitra ka nivarotra azy ho eo an-tanan'ny Kosari-Santaima mpanjakan'ny Mesopotamia izy dia nanompo any Kosari-Santaima 7 taona ny zanak'Israely. Dia nitaraina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely ary Andriamanitra nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely izay namonjy azy dia Otiniela zanakalahin'ny Kenaza zandrin'ny Kaleba. Ary ny fanahin'Andriamanitra no tao aminy dia nitsara ny Israely izy sady nivoaka hiady. Ary Kosari-Santaima mpanjakan'ny Mesopotamia dia natolotr'Andriamanitra teo an-tanany ary nahery ny tanany ka namela ny Kosari-Santaima dia nandry ny tany 70 taona. Ary maty Otiniela zanaky Kenaza fa nanao izay ratsy eo imason'Andriamanitra indray ny zanak'Israely ary Andriamanitra nampaheran'ny Eglona mpanjakan'ny Moaba hiady amin'ny Israely satria nanao izay ratsy eo imason'Andriamanitra izy dia nampiangona ny taranaky Amona sy Amaleka ho any aminy izy. Ary nandeha izy ireo ka namely ny Israely dia nahafaka ny tanàna Berofi. Dia nanompo an'ny Eglona mpanjakan'ny Moaba 12 taona ny zanak'Israely. Ary nitaraina tamin'Andriamanitra izy dia nanangana mpamonjy ho azy Andriamanitra dia Ehoda zanaky Gera avy amin'ny taranaky Benjamina lehilahy Kavia dia namitondra azy fanomezana ho an'ny Eglona mpanjakan'ny Moaba ny zanak'Israely. Ary nanao sabatra 2 lela Ehoda, ankiho ny halavany dia nataony tao amin'ny fehikibony ambanin'ny akanjo fiadiana izany, tena mbalahany ankavanana. Dia nitondra ny fanomezana ho an'ny Eglona mpanjakan'ny Moaba izy ary lehilahy matafy be Eglona. Ary rehefa vitany ny nanolorana ny fanomezana dia nampodiny ny olona izay nitondra izany. Fa noho tonga teo amin'ny fiandiam-bato izay any Gilgala kosa izy dia niverina ka nanao hoe, misy teny ho lazaiko mangingina aminao ry mpanjako.
dia ho kosa izy, miala kely ianareo ry zareo. Ary izay rehetra nitsangana teo anoloany dia niala teo aminy. Ary Ehoda nanantona azy, raha nipetraka irery tao an-tilikambony fiatsiatsiana izy, dia hoy Ehoda, misy teny avy amin'Andriamanitra ho lazaiko aminao. Dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana Eglona, ary nanintsitra ny tanany ankavia Ehoda ka nandray ny sabatra tena ambalahany ankavanana, dia natsatony tamin'ny kibon'ny Eglona izany, ary difotra mba amin'ny razany, ka voasary ny taviny ny lela-tsabatra, ka dia tsy nanatsoaka ny sabatra tamin'ny kibony izy. Ary niboroka teo amin'ny vodiny izany. Dia nivoaka teo amin'ny lavarangana Ehoda ka nandrindrina ny varavaran'ny trano ka nanidy azy tao. Ary rehefa nivoaka izy dia tonga teo kosa ny mpanompon'ny Eglona, ary raha hitany fa indro voahidy ny varavaran'ny tilikambo dia hoy izy, miavela ato an-tilikambo fiatsiahana izy angalo. Dia niandry mandra-pahavery ny heviny izy ireo, kanjo tsy namoa ny varavaran-trano izy, ka dia naka ny fanalahidiny izy ireo ka namoa azy. Ary indro maty ny ampatra tamin'ny rihana ny tompony, fa Ehoda efa nandositra raha mbola nitaretretra izy ireo, ka efa nihoatra ny fiadiam-bato dia nandositra ho an'ny Serata. Ary rehefa tonga teo izy dia nitsoka ny anjomara tany amin'ny tany avoan'i Efraima, dia nidina nanaraka azy avy tany amin'ny tany avoana ny zanak'Israely, ary izy no nitarika azy. Ary hoy izy taminy, manara-ahy fa efa natolotr'Andriamanitra teo an-tananareo ny Moabita fa havalinareo. Dia nidina nanaraka azy ny olona, ka azony ny vitana any Jordana ankany Moaba, ary tsy nisy navelany hita na dia iray akory aza. Dia namono ny Moabita tokony ho iray alin-day tamin'izany andro izany izy, samy olona vaventy sady mahery izy rehetra, ary tsy nisy afaka nandositra na dia iray akory aza. Dia resin'ny tanan'Israely ny Moabita tamin'izany andro izany, ary nandry 80 taona ny tany. Ary nanarakaraka azy Samgara zanaky Anata, izay namely ny Filistina 900 lahy tamin'ny fanindronany omby, dia namonjy ny Israely koa izy.